Fahaly-miarabantsika tsirairay tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina amin'ity sabata maraina fa 9 volana novambra ity. Sotra anao manaraka tsy tapaka ny fandraisan'ny ten'Andriamanitra eto ary irina dia tondra vokatsoa amintsika izany. Indirantsika ny mofinaina an'io dia vavakisika. Tompoandriamanitra eo atolotra ianao ny dera, ny laza, ny anja sy ny voninahitra. Sotra anao izay satria nomena tombontsoa manokana amin'ity maraina ity dia ny fahasoavanao. Miara-mitsahatra aminao zahay ary te hiaona, te ho tafaray aminao. Miteza ianao tompo ny zava-tsoa, miteza ianao melombelona ny tsirairay, miteza ianao ihany koa androtsaka ny fitahinao sy ny fahasoavanao aminay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe fitaom-pisedrana manadio. Ilay amin'ny Isaia 7:30 manao hoe Jehovah mamindrafo aminay. Ianao no antenainay, aoka ho sanjinay isa-maraina ianao sy fahomonjenanay amin'ny andro fahoriana. Amen. Ny tantaran'i Jakoba dia fanomeza-to kokoa fa tsy afoy an'ireo izay voatafika sy nalaim-panahary voatarika an'Andriamanitra. Nefa niverina ho eo aminy amin'ny fibebahana marina. Mitady an'izay andinganana an'io antokon'olo io Satana. Fa Andriamanitra kosa andeha ny anjeliny ampahery sy hiaro azy amin'ny andro hitataovan'ny loza. Masika sy enjana indrindra ny fanafiana ataon'ny Satana nefa manara-maso ny vahoaka ny tompo ary ny fanafiana ataon'ny Satana ihany koa dia andamoaka noho ny fiasan'ny fahamarinany. Lehibe ny fahoriana toa efa andevona azy ny lelafo, mitedadeda nefa hitondra azy ireo hivoaka tahaka ny volamena voasehitra atao amin'ilay afo, ilay mpandrendrika. Ny fitiavan'Andriamanitra ny zanany nandritra ny fotoana fisedrana azy mafy indrindra dia lehibe sy mamy toy ny tamin'ny andron'ny fahombiazan'ny balika indrindra. Nefa ilain'izy ireo ny andalo ao amin'ny memy, tsy maintsy ho levona izay rehetra momba ny tany ao anatiny mba hitaratra ny fomba feno ny endrik'i Kristy. Ny andro feno fahoriana sy tebiteby eo anoloantsika dia hitaky finoana izay mahatanty atrotrahana, fiandrasan'ela sy hanohanana, mitaky finoana ihany koa izay tsy ho reraka na dia voasedra mafy aza. Mena ny rehetra ny androm-pahasoavana mba hiomana ho amin'io fotoana io. Nandresy Jakoba satria nanam-paharetana izy sady matotra tamin'ny finiavany. Ny fandreseny dia manam-porofo ny herin'ny fivavahana maharitra izay rehetra mifikitra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tahaka ny nataony ka mafana fo sy manam-pikaizana tahaka azy dia ahomby tahaka ny nahombiazana ihany koa. Izay rehetra tsy vonoka ndà ny tenany ka hitolona mafy amin'Andriamanitra, hivavaka amin'ny paharetana sy hitaky amin'ny fo mafana ny fitahiny dia tsy azo an'izany akory. Tataov-doza lehibe izay tsy manana afa-tsy finoana kely ankehitriny. Fa ho resin'ny herin'ny fitaka ataon'ny Satana sy ny didy hanerin'ny feon'ny fieritreretana izy. Ary na dia haharitra ny fisedrana azy izy dia ho latsaka anatin'ny fijaliana, ho latsaka anatin'ny tebiteby lalina kokoa amin'ny andro fahoriana satria tsy mba nizatra mihitsy izay hitoky amin'Andriamanitra. Izany dia asaina isika hitoky aminy amin'ny fahafenony, mandalo fotoan-tsarotra kanefa minoa sy matoky fa Jehovah dia eo anelantsika mandraka hariva ary mikendra izay rehetra mahasoa antsika. Amen. Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao indrindra izay raha eo mba hampaherezinao amin'ny fomba manokana ary aoka ny fanahinao masina tsy hasaraka anay. Anaran'i Jesosy. Amen. Saru vire,
miaro